Ampifaliana indray no iarana aminao atao anatin'izao fandaharana fantariny marina izao. Akasitrany ianao izay mpanaraka tsy tapaka an'ity fandaharana ity. Androany isika dia resaka lohahevitra anankiray tena manan-danja be amin'ny fiainana maha-kristianina sy ho an'olombelona rehetrarehetra mihitsy dia tsy inona izany fa ny nikapohana an'i Jesosy. Jesosy mialohan'ny nanombohana anazy teo amin'ny hazo fijaliana sy nahafatesany dia nokapohana aloha izy, nosamborina izy dia rehefa avy eo nokapohana izy. Ary ny fomba nisamborana an'i Jesosy dia fomba ohatran'ny hoe fomba nisamborana jiolahy mihitsy satria miaramila ray toko no nisambotra an'i Jesosy. Hitantsika izany tena Andriamanitra izany any amin'ny Jaona 7:20-12. Dia rehefa avy eo izy nentina tsaraina teo anivon'ny fitsarana Jiosy dia nentina ihany koa izy nadinina teo anatrehan'ny Pilato izay Romanina ary miaramila Romanina nikapoka an'i Jesosy. Midika zany fa mafy ilay kapoka izay natao tamin'i Jesosy ka nitondra fanaintainana mafy teo amin'ny tenany izany kapoka izany. Nikapohana moa izy araka ny lalànan'i Jiosy dia izay mahatonga ilay kapoka natao tamin'i Jesosy hoe intsivy amby telopolo zany isan'ilay kapoka izay natao tamin'i Jesosy saingy miaramila Romanina ilay nikapoka anazy tamina fitaovana matsiravina be dia be izay tena mamotika sy manimba zany. Ny Romanina moa araka ny tantara dia olona tena lian-drano Romanina, tena lian-drano Romanina rehefa zavatra hoe mamoaka raha zany dia tena hain'ny Romanina mihitsy kanefa tamina miaramila Romanina no nitondrana an'i Jesosy mba ho kapohina dia azontsika sary an-tsaina amin'izany zany hoe ohatry ny ahoana ilay zavatra niatra tamin'i Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 3:17 dia ny 5 dia milaza hoe nefa izy dia voalefina no fahadisoantsika sy notorotoroina no ny helontsika. Izany hoe Jesosy dia notorotoroina. Ohatry ny ahoana moa zany hoe olona torotoro zany hoe potipotika ange zany, potika ny vatan'i Jesosy vokatr'ilay kapoka natao taminazy. Ny 7 dia milaza hoe natao tsinotsinona sy nolavon'ny olona izy, lehilahy ory sady zatra fahoriana ary tahaka izay tsy tian'olo-ko jerena akory izy. Tsy tian'olo-ko jerena akory izy, tsy mampite hijery izy vokatr'ilay fahampoteny vatana. Hitanao ohatra misy accident matsiravina be dia ny ankamaroan'ny olona rehefa misy zavatra ohatr'izany dia tsy mahajery an'ilay loza fa tena hoe matsiravina ilay izy. Dia ohatr'izany mihitsy koa ny zavatra niatra tamin'i Jesosy araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia io, tsy tian'olo-ko jerena akory izy, tsy mahate hijery akory ny entany isy anazy satria tena hoe potipotika tanteraka ny vatan'iray manontolo. Dia ohatran'izay zany ny zavatra nitranga tamin'i Jesosy ka tsy mora ny zavatra niaretan'i Jesosy ho antsika fa tena mafy dia mafy ilay kapoka natao tamin'i Jesosy. Hijery moa tsika horonan-tsary fohy izay maneho an'izay fomba nikapohana an'i Jesosy izay sy ny fitaovana nampiasaina satria ozy izy ateo hoe miaramila Romanina no nentina nikapoka an'i Jesosy dia ireo miaramila ireo mba hanana fitaovana satria ny Romanina moa dia olona tena lian-drano zareo, olona tena mavita zavatra tena matsiravina ihany koa zareo. Dia rehefa nentina teo anivon'ny Romanina izy nikapohana dia anisan'ny fitaovana anankiray izay nikapohana an'i Jesosy dia ilay fitaovana karavasy anankiray izay antsoina hoe flagrum. Io flagrum io dia karavasy izy io izay vy ny lohan'ilay izy, zany hoe misy ohatra nifizana ilay izy ka rehefa kapohana ilay izy amina olona anankiray dia mety tena milentika hatrany amin'ny 2 cm mihitsy zany kapoka rehefa mafy ka tafalentika ny anatin'ny nofon'olona anankiray ary rehefa sotomina iny dia mitondra nofo miverina miaraka amin'iny. Ohatrohatr'izany zany ilay zavatra niatra tamin'i Jesosy dia hijery an'ilay horonan-tsary tsika misy an'izay fitaovana nikapohana an'i Jesosy zay. Dia nosafidiana manokana moa ny horonan-tsary la passion du Christ satria ny ity horonan-tsary ity dia mitovy kokoa manakaiky kokoa an'ilay tenin'Andriamanitra ilay mivakitsika teo nitorotoroina izy tena potipotika izy dia ity horonan-tsary ity zany manakaiky kokoa an'izay tenin'Andriamanitra izay. Dia izay no ny antony nisafidiana manokana an'ity horonan-tsary ity. Dia mijerevantsika hoe ohatry ny ahoana ilay fomba nikapohana an'i Jesosy izay fitaovana flagrum izay mijerevantsika sy ny fomba nikapohana anazy tamin'izay. Andao ary mijerevantsika ilay horonan-tsary. Iny zany zao ilay fitaovana antsoina hoe flagrum, raisin'ilay miaramila iny zany ilay izy. Hitantsika fa karavasy zany ilay izy rehefa kapohana amin'ilay latabatra ilay izy zany dia hitantsika hoe miraikitra mihitsy ilay izy satria tena misy
vy maranitra zany le izy ka raha mipetraka amin'le nofo zany izy de tena hoe potika sy torotoro tanteraka zany raha ny lamosina zany tratran'io zavatra io de jerevantsika hokapoana zany izy zao kapoana izy zao de ohatriny ahoana zay fomba nikapoana an Jesosy tamin'le fitaovana zay zany de hoarahantsika le izy tatsika zany ohatr'izao zany le fomba nikapoana an Jesosy tamin'ilay fitaovana tamin'ilay flagrome zany mafy le izy tena mafy le zavatra niatra tamin'i Jesosy satria iny zao anisan'ny fitaovana anankiray fotsiny iny zay nikapoana anazy hitatsika hoe tena rariny raha ohatra tena potika le vatana satria de hitatsika hoe tena mamotika vatana mihitsy le fitaovana nampiasaina tamin'le izy de janontsika aloha ny amin'iny tapany iny fitaovana iny zany fa hotohizatsika zany makasika an'ilay fomba nikapoana an Jesosy hoe hitatsika zany fa tena mafy ny zavatra zay niatra tamin'i Jesosy ary hojerevantsika indray rehefa aveo hoe ohatriny ahoana ny età nisy anazy rehefa tamin'le faraparany izy fa tena potika ny vatany rehetrarehetra tena torotoro tanteraka tena feno rano mihitsy le toerana zany rariny le satria fitaovana mahiry vaika fitaovana tena hoe manimba mihitsy zany lay nikapoana an Jesosy de tsy maintsy natao taminazy nefa zany mba hahatonga atsika ho voavonjy zany rehetrarehetra zany de nahatonga atsika ho voavonjy de hoarahantsika indray zany zao aloha hoe ohatriny ahoana le etan Jesosy rehefa tamin'ny farany rehefa avy nikapoana izy de ohatriny ahoana ny etan Jesosy de hitatsika am'izao horonantsary zao zany fa ohatr'izao zany ohatr'izao mihitsy zany le tany zavatra tena niatra tamin'i Jesosy raha araka ny voalazan'ny Baiboly satria tena potipotika izy ary tena possible mihitsy tokoa hoe voakapoka zany tareny tamin'izany fotoana zany satria tena tsy fantatra mihitsy izy raha araka ny tenin'Andriamanitra zany tsy mahate hijery ary tena feno raha tanteraka zany vatany rehetrarehetra potipotika torotoro izy de tena ohatr'izao mihitsy ny zavatra nitranga niatra tamin'i Jesosy mafy de mafy le zavatra niatra taminazy saingy ny aretany zany mba hatanteraka ny famonjenatsika de izay ary ny zavatra noresantsika makasika an'izay hoe kapoka niatra tamin'ny Jesosy zay tsy mora natanterana ny famonjenatsika tsy mora tamin'i Jesosy le izy saingy tena niaretany le izy mba hatanteraka an'izany famonjenatsika zany tsika zanak'olombelona ka tena lehibe ny fitiavan'i Jesosy atsika mahatonga atsika zany hoe tena tsy hanao fitotoa zany asa nataon'i Jesosy atsika zany satria tena niatra tamin'ny manainy ary tena tsy moramora ilay zavatra nataon'i Jesosy ho atsika olombelona de ny zavatra andasany amintsika de isika mino sy mandray azy mba ahafahantsika mandray an'le famonjena izay efa niaretan'i Jesosy Kristy de misaotra anao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany izay ny fotoanantsika tamin'ity androany akasitrany ianao de mirary soa de tahiny Jesosy daholo amin'ny manaraka indray